resantsika ny afatra avy amin'ny tompo indray. Tsy ny tenako no henoantsika eto fa ilay teny izay nomeny tompo ahy, ary mino ahy fa izy dia hitaridalana eto. Ka mialohan'izay teny izay nefa dia ndaontsika mivavaka izaho sy ianao mihitsy nametraka izany teny izany eny any ny fanahy masina no ampiteny ahy eto ary ny fanahy masina ihany koa ampitoetra izany ao anatinao anio. Amen. Iary vavakantsika. Tompo misaotra anao fa nomenao izao fahafahana izao indray. Tonga eto Tompo hamitany adity izay nomenao ahy. Tondra ny afatra. Misaotra anao izay tamin'ny teny. Misaotra anao ihany koa tamin'ny fahafahana. Misaotra anao ihany koa fa tonga ny fotoana hitondrasako izany teny izany. Eto dia mangataka ny fanahy masinao Tompo ampiteny ahy. Tsy izany no hita eto fa ianao no miaraka amiko eto. Izany no angatahako ka ingany izay voalaza dia ny teninao ihany. Ary ingany ireto izay hiaino ihany koa dia handray izay tokony izay sahaza azy. Eny na ny tenako azany mandray Tompo. Fa tsy hiaino fotsiny na hiteny fotsiny ahy eto fa handray izay tandrify ahy ihany koa. Satria ianao no ampiteny ahy eto fa tsy ny tenako. Tompo, apetrako am-pelantananao izany ka ingany izay teny ambary eto dia ny fanahy masinao anie hitaridalana izay rehetra atao eto. Ka dia misaotra raha eo. Amen. Ny teny izay nomeny Tompo ahy ho anao ho anio dia ny lohateny moa dia hoe fibebahana. Haitsika tsara izany hoe fibebahana izany. Izany hoe miala amin'ny fahotana. Haitsika tsara izany hoe fahotana izany. Izany hoe tsy hoe fahotana mangalatra kely na hoe fa tena hoe betsaka ny azo atao hoe fahotana. Raha jerentsika ny teny ao amin'ny ohabolana toko 5 dia nandinin'ny 2:20 sy 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy fa eo mason'i Jehovah ny alehan'ny olona ary ny diany rehetra dia dinihiny avokoa. Ny eloky ny ratsy fanahy dia mahazo ny tenany ihany ary ny kofehin'ny fahotana no hitanana azy. Tena hoe mivakiako miadana ilay izy. Mino fa mazava tsara amintsika ny teny. Tena hoe io izany izany hoe miala amin'ny fahotana. Izany hoe fibebahana, izany hoe miala amin'ny fahotana. Izaho sy ianao dia malaza izany hoe fahotana izany. Mino eny nareo olona tsy ao anatin'ny fanaranan'ny Tompo azany mino fa mety mantsapa fa diso izy eo amin'ny fiainana. Kanefa kosany misy teny omeny Tompo ho aso anao. Izany hoe ny Tompo dia anariny amin'ny alalan'ny teny izaho sy ianao. Amin'ny alalan'ny teny. Tena hoe ny teniny dia izany hoe ho antsika izany. Isika izany ny mpianany amin'izao satria efa eo amin'ny Tompo. Ny fahotana araka ny teny teo hoe ninona ny fahotana ataonao dia izay rehetra ataonao iny ihany no andininy anao. Iny no andininy anao. Ka mino izaho sy ianao fa matsapa ny tokony ataonao. Eny mbola misy teny ihany koa ao amin'ny Korintiana toko 2:9. Lavalava kely izy ity eo amin'ny 18 ka hatramin'ny 19 eo. Fa mino fa tsika maharitra satria zanak'Andriamanitra vakiako. Mino fa izany hoe afoiziko izany ny midinako azy. Vakitsika ny teny ao amin'ny Korintiana toko 2:9 dia manomboka eo amin'ny 14 eo amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mety asiana azy io ka tsy antonona anareo hikambana amin'ny tsy mino fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana ary inona no iombona ny mazava sy ny maizina ary inona no ifanarahan'ny Kristy sy Beliala ary inona no iraisan'ny anjaran'ny mino sy ny tsy mino ary inona no ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy fa isika no tempolin'Andriamanitra velona araka ny nataon'Andriamanitra hoe honona eo amin'ny sy andeha eo aminy aho ary izy no hoholoko.
koa mivoa eo amin'ny ianareo ka misara aminy ho Jehova, ary aza manindry izay zavatra tsy madio, ary izao andray anareo, ary ho rainareo aho, ary ianareo no zanako lahy sy ho zanako vavy ho Jehova tsy toa. Amen. Tena hoe fakiko miantana ny teny mino tsy hoe tanisa tsirairay an'io teny io fa ny tian'Andriamanitra sy afatra ho aso anao no raisintsika. Mazava tsara mihitsy ny teny fa ny fahamarinana sy ny fahotana dia tsy miaraka mihitsy, ary ny mazava tsy miaraka amin'ny maizina, ary hoe zanak'Andriamanitra tena hoe tsy hanaraka ny hoe any amin'ny fahaverezana zany mihitsy, satria fantatsika tsara fa tempolin'Andriamanitra izao sy anao ankehitriny. Mazava tena mazava mihitsy amin'ny teny, ary ny fakiko ny antana tena hoe izao sy anao dia efa tempolin'Andriamanitra, araka ny nataony, tena hoe nataon'Andriamanitra hoe onina eo amin'ny andeha, onina eo aminy sy andeha eo aminy aho, ary izy ho oloko. Eny, raha mbola ao amin'ny fahotana ianao, raha mbola ao amin'ny izany hoe manao izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ianao, dia tempolin'Andriamanitra ve ianao amin'izay teny, amin'izay fotoan'izay? Ho zanak'Andriamanitra ve ianao amin'izay fotoan'izay? Mino fa tsapanao izany hoe mety sy ny tsy mety izany. Andriamanitra dia tena hoe nifidy azy ho anao, ho zanany, ny safidy ny tany anatin'ny maro ny olona. Tena hoe te ahitan'Andriamanitra fa indraindray izy mbola tsy mahatsapa an'izany hoe mibebaka amin'ny fahotana, mifona amin'izay ratsy izay ataony, dia mety izay no tsy mbola jeren'Andriamanitra anazy koa, satria izy ary tsy manantona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fibebahana, amin'ny alalan'ny fahadiovan'ny tenany, ary tena hoe mila diovina ny tenantsika, diovina amin'ny rehetrarehetra. Eny, raha manana fahadisoana ianao na amin'ny namanao, na amin'ny olona, na amin'ny na amin'ny ao amin'ny tokantrano azany, na amin'ny mpampiasa izany, tsy maninona fa raha tsapanao fa mety aminao dia mifona fa Andriamanitra mamaly izany rehetra izany sy izay rehetra ataonao izany aminao. Andriamanitra avelao izy hamaly izay rehetra ataonao amin'ny hafa. Mino tsy fantatro fa izay no tena hitako hoe tsapako amiko izany, fa tena hoe aleoko hoe mifona, ary hoe diso tena hoe manetry tena zany hoe diso dia mifona. Eny, na dia hoe indraindray ary ny tena tsy diso azany fa mifona, dia madio ny tena amin'izay, ny eritreritra ny tena amin'izay, ka araka ny tenin'ny tompo izay. Tempolin'Andriamanitra izao sy anao, ka aza makany amin'ny sampy, izany hoe sampy maloto, amin'ny fahotana. Mino fa tsy andeha ho any intsony, koa mivoa eo amin'ny ianareo ka misara aminy ho Jehova, ary aza manindry izay zavatra tsy madio, ary izao andray ianareo. Tena hoe mazava. Raha manana fifonana ianao, malala mibebaka ianao, tena hoe raisin'Andriamanitra ianao, raisin'Andriamanitra, satria fatan'Andriamanitra nina tanao hoe entina ianao mety matsapa hiafina, na hoe mino ianao fa hoe tsy hitan'ny olona, fa Andriamanitra dia mahita anao, na hiafina aiza ianao na hiafina aiza, fa hitan'Andriamanitra. Ka mahatsapa raha tianao ny tsy saraka amin'Andriamanitra dia miala amin'ny fahotana, mahatsapa mifona, mibebaka, ary indrindra tena hoe mankataka famelana eo anatrehan'Andriamanitra, tena hoe mankataha aminy, satria mino fa izy no amela antsika tsy amin'ny fiatsaram-belatsia,
eny mety misy ny olona mety hoe mifona mamela anao fa ao anatiny ao mety mbola vao hitany ianao dia mety mbola ananany sorisory vao mahita anao izy dia mety sorisory ao anatiny fa Andriamanitra tsy mba manao an'izany. Izy ilay mamela heloka antsika amin'ny fo madio ary mandray antsika amin'ny fitiavana ka mahalala mibebaka amin'Andriamanitra. Hoy izy amin'ny eo amin'ny 7 hoe ary ho rainareo ary ianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy ho Jehovah tsy toa. Tena hoe mazava ny teny. Raha izaho sy ianao no tena hoe miala amin'izany fahotana izany, mangataka famelana eo amin'Andriamanitra izany, mino fa zanany izaho sy ianao, tena hoe zanany ary tena hoe izy no anala antsika amin'ny ady, amin'ny alahelo, amin'ny tsy fananana, amin'izay zavatra hoe etaentantsika izany mino fa izaho sy ianao dia manana an'izany. Eny na ny ankizy ary dia manana etaeta kanefa kosa raha tsy ao amin'Andriamanitra, ahoana moa ny hahatanterahantsika an'izany? Tsy maintsy hoe eo amin'Andriamanitra izaho sy ianao. Toy izao kely eo amin'ny 7 ny tenin'Andriamanitra Korinthiana 2 ihany dia eo amin'ny 7. Koa raha manana ireo teny fikasana ireo isika ry malala dia aoka isika hanadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahotana rehetra na amin'ny nofo na amin'ny fanahy ka hatateraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra fatahorana izany hoe fahatahorana an'Andriamanitra izany. Tena hoe marina, tena hoe teny meny tompo aso anao androany. Tena hoe raha madio tokoa izaho sy ianao dia tena hoe afaka amin'ny fahotana izay rehetra. Tena hoe afaka amin'ny fahotana raha ohatra ka tena hoe eo amin'ny izany hoe amin'ny fibebahana izany tsika mandohalika. Eny raha maro ny olona ao an-trano dia mitokana any amin'ny efitra mivavaka ary tena hoe mangataka ao aminy ka tena hoe Andriamanitra tokoa no hanamasina antsika ary Andriamanitra tokoa no hamela ny fahotantsika ary hanampy antsika amin'izay rehetra, tena hoe amin'izay rehetra tia izaho sy ianao. Mino fa izaho sy ianao anio tena matsapa izany hoe fibebaha, izany hoe anao izany fibebahana izany satria ilayntsika eo amin'ny fiainantsika izany, indrindra fa izaho sy ianao zanany izaho sy ianao anio. Ndao hizara ho an'ny hafa ihany koa tsika fa tsy hoe ho antsika irery ihany koa satria afaka entintsika ho zaraina amin'ny hafa ny tenin'ny Tompo. Tena hoe afaka tsara mihitsy satria izaho sy ianao nameno ny teny anio dia izaho sy ianao ny haino nandray ary afaka mizara ihany koa satria ny teny tsy ho antsika irery fa nataony ho an'ny olombelona rehetra. Ka mino fa Andriamanitra dia mandray antsika amin'izany hoe fibebahana izany satria izy ilay mpamela heloka antsika. Misy teny hamaranako anazy dia ao amin'ny Fitomanina 7 ny andininy eo amin'ny 1:30, 2:30, 7:30 eo izany hoe fohifohy ihany izy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy hanary mandrakizay ny Tompo, eny fa na dia mampahory aza izy dia mbola hiantra ihany araka ny habeny famindram-pony fa tsy sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Amen. Izany no teny mbola meny tompo aso anao. Tsy hanary mandrakizay, tsy hanary anao, enina ny olona rehetra azany tsy hanary anao izy fa isika no matetika manary ny Tompo ary tsy mampahory ary tena hoe miantra
ary mamindra fo ihany koa izy. Ary tsy sitrany mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Amen. Tena hoe tia antsika Andriamanitra, tia tianao, eny tia ny ankonantsika, eny tia ny olona izay manam-pofinaina rehetra izy, ary tsy mampahory izy fa tia antsika izy. Dia mila antsika mila miditra amin'ny fibebahana, satria ahafahantsika sy azahoantsika izany rehetra afatra ny tompo anio izay dia miditra isika amin'ny fibebahana. Ny fibebahana araka ny teny Berealoha dia hoe miala amin'ny fahotana, satria Andriamanitra ilay mandinika anao, mandinika antsika tsirairay avy ka mino fa izao sy anao dia anao sy anatrika izany mba hananantsika ilay fiainana mandrakizay eo amin'Andriamanitra. Amen. Izay ary ny teny afatra ho azo anao anio dia misaotra ny tompo isika amin'ny alalan'ny vavaka ihany koa, satria napetratsika teo amin'ny vavaka izany teny izany. Tompo misaotra anao fa izay indray izay teny nomena ho anay tsirairay avy, tena hoe ianao no nampiteny ahy teto. Mino fa izay izahay anio dia hiditra izany amin'ny fibebahana izany, satria fantatray fa maro ny teny izay nomena ho anay anio, ary tsy afaka handray izany teny izany izahay raha tsy avy amin'ny alalan'ny fibebahana aminao, satria matetika izahay dia ao anatin'ny fahalotona, ao amin'ny indro-kely indraindray ka mananao foana, ka engany izahay atsapa tokoa hifona sy hangataka famelana eo anatrehanao, ka hanananay izany fiainana mandrakizay, tena hoe fiainana eo aminao izany ihany koa. Tompo izay ny teny, ka mino izahay anio fa handray izay tandrify anay tsirairay avy ihany koa, ny tenako ho an'ireo izay niaino ihany koa. Tompo izay tsy ampy dia ampio, ary izay tsy araka ny sitraponao kosa te izay voalazako teo dia hifonako mandrakariva Tompo, satria olombelona ka dia averiko any aminao irery ny aja ny tera ny voninahitra. Misaotra raha eo. Amen. Izay ary ny sakafom-panahintsika anio dia mirahasoa antsika tahiny Jesosy daholo amin'ny herin'ny toy izao indray raha mbola tsy tonga ny Tompo. Amen.